Riavana milalo amin'ny tompo ity no alatsinainy 9 martsa ivavaka sika. Sotranao zay raha eo noho ny alehibe ny fitiavanao fa hiteny aminay indray ianao a. Deoko zay noho ingina tsofina tsara dia ho tsamonanay fa mamy no nitately ny teninao a dia nitately zay atao am-bava. Dia amin'ny anaranao Jesosy teny tomponofo nanaovana izany oka aminay manakaiky fafy no mifanao masina. Amen. Kolitiana voalohany toko fahavatra andinidimy voalohany a no anjara mofinaina ao antsika amin'ity andro latsinainy 9 martsa ity. Amin'ny anaran'i Jesosy. Oka ataon'ny olona ho mpanompon'i Kristy sy mpitandrina ny zava-miafina zay an'Andriamanitra zay. Ary zany dia fantatrareo fa ny mpitandrina dia tokony olona matoky. Fa raha ny amiko dia ataoko zavatra kely foana no tsarainareo aho na ho tsarain'olona. Fa ny tenako aza tsy mitsara, fa tsy hitako izay tsiniko, nefa tsy mahamarina ahy izany, fa ny tompony mpitsara. Ko amin'izany aza mitsarana inona alohan'ny fotoana dia ny fiviany tompo izay ampiarahany ny zavatra takona ao maizina ka ampisehony fikasan'ny fo dia samy azo izay derany avy amin'ny Andriamanitra izy rehetra. Miamasonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Anapaka-ompontsika ny fiadanan'i Kristy. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masina ity dia zava-dehibe ny teny hoe mpitandrina ny zava-miafina zay an'Andriamanitra. Mpitandrina ny zava-miafina zay an'Andriamanitra. Eto koa nefa dia zava-dehibe hoe ampiarahany ny zavatra takona ao maizina izy ka ampisehony fikasan'ny fo fa samy azo izay derany avy amin'Andriamanitra izy rehetra. Ampiarahany zavatra takona ao maizina izy ka ampisehony fikasan'ny fo dia samy azo izay derany avy amin'Andriamanitra izy rehetra. Inona moa ny tianambara amin'izany? Ny tianambara amin'izany ravana dia tsotra ny amin'ny antsoina hoe fitsarana. Tsy maintsy misy ny fitsarana na ho ela na ho haingana. Fa tsy zakanao nge zany fitsaran'Andriamanitra zany. Tena tsy zakanao zany. Misy olona sasany makeny amin'ny fitsarana mangozogozo misy ny lohaliny. Za tsy matahotra mihitsy raha hoaina amin'ny fitsarana any a. Fitsarany tany eny, inona koa natahoako izay fitsarany tany. Voly arety dia niteny mihitsy hoe fa raha izao dia tsy manatsiny aho. Tsy manatsiny zasy ianao satria Kristy nge isak'izay manao tsy mety ianao dia inona nataony? Fona ho anao ankavanan'Andriamanitra raitsy toy izy. Kristy zany miezaka ahatonga anao ho masina sady tsy misy tsiny isan'andro. Dia ianao nefa dia mandoto zany fahadiovanao zany amin'ny faharatsiana amin'ny lafiny rehetrarehetra. Dia ho aiza zany ilay valeran'ilay fonan'i Kristy izay mifono anao andro aman'alina. Mba mieritrereta zasy ianao hoe tena mba mieritrereta. Tiany ianao masina sady tsy misy tsiny. Dia ianao nefa dia mivary lavo amin'ity faharatsiana rehetrarehetra ity. Nefa tsy maintsy ho avy ny tsarananao na ho ela na ho haingana. Amboary ny fiainako sy ny fiainanao. Manatona ny Jesosy. Izy mahay manitsy anao. Mahay mandrasana zay tsy nambolena rehetra. Mahafinaritra ty filazan'i Jesosy antenany sy Andriamanitra ray ity zao no lazainy. Zao ny tena voaloboka. Zao no natoko 5:10. Andraiky ny mpamboatra ny sampana rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia soriny. Fa ny sampana rehetra izay mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe koa. Izasy ianao ny tenino. Tinambara amin'io dia ambarany koa hoe efa madio rahateo ianareo no miteny izay lazaiko taminareo. Ilay tenin'Andriamanitra io kay mampadio anao aleo mihaino tenin'Andriamanitra manakariva. Satria efa mihaino tenin'Andriamanitra ianao dia ariary eo ny faharatsianao dia efa mihaino tenin'Andriamanitra koa ianao dia vonona mela heloka anao izy, vonona nafaka anao, vonona hamonjy anao izy. Jesosy Kristy mantsy tonga aty amin'izao tontolo izao ity tsy hanameloka sy hanameloka anao fa hamonjy azy hamonjy anao. Ka mba hiteny ianao hoe vonjeo ary Jesosy afao amin'izao faharatsiana izao fa vonona nafaka anao izy.
vonina napatapaka ny zay geja mamatotra anao hoe vonina ampadio afaka tsy famarinana izy dia amin'ity andro an'ity aza manotahizony. Amen. Sotranao zay raha io vony amin'izany teny mamy zany. Zany ny zava-miafina lehibe ny filazantsaranao. Dia ianao vonina hanadio anay. Tsy tianao zay ho maloto, tsy tianay zao ratsy, fa tianao zay ho amin'ny fahatsarana hatrany. Zany ny kindrinao, zany ny filazantsara, miteny fahatsarana ho anay hatrany. Dia ampianaro zay tompo. Andray le filazantsaranao zay manaova tantara. Satria ny filazantsaranao dia herin'Andriamanitra ho famonjena ho an'izay mino. Dia sitraky ny arivavaka be. Anay zay ny an-danitra. Masina ane ny naranao, tonga ane ny fanjakanao. Atao ane ny sitraponao, etria tany tahaka ny an-danitra. Menay an'iny ny anina sazo anay, mamela ny elokay, tahaka na melana izy mika taminay. Aiza mitondra anao amin'ny fakapanahy, aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, no fanjakana sy ny hery, amin'ny voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany avondrina amintsika ane zao todrano, tononona amin'ny anaray zanakary fanamasina zao, raison'ny finoana sy fanantenana fitiavan'izany. Andriamanitra ny fiadanana zay tononan'i Jesosy tompontsika mpiandro lehibe hiala maty mitondra angano fanentena manakizay. Izy ane hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra no sitrapony, ka hiasa ao anatinareo zay kasitrahana eo masiny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Izy le vonina hanovanao amin'ny fahatsarana rehetra sy hampadio anao ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra satria ny rano Kristy ampampadio antsika rehetra ho afaka amin'ny faotantsika rehetra. Ho azy ane voninahitra manakizay. Amen. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny alalan'ny zanakary fanamasina. Amen.